Salama daholo andao raha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Antananarivo renivohitra no tendrena ho filohan'ny délégationna manokana na PDS i Ramatoa Harilala Ramanantsoa. Resaka varika indray dia manana karazana varika 270 tsy misy maneran-tany isika eto Madagasikara. Aretina mpox na monkeypox, ahitsiko tompoko fa ny gidro dia tsy mbola misy an'io variole io, hoy hatrany professeur Ratsimbazafy Jona. Tony Perkinsa indray saika no samborina fa tsy tratra, nanao hetsika tsy manaiky izany nimponina tao tsy menatsy toliara. Ireo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny amin'ny système matavatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga dia vavany ndao ary. Taoriny tsy nahareny isampeo ny PDS Ramanambita Richard izay PDS teo aloha nandritra ny volana maromaro izay dia nirosy tamin'izao fanendrina PDS vaovao izao ny tompona andraikitra ka Ramatoa Harilala Ramanantsoa araka izany no voatendry ho PDS vaovao hitantana commune renivohitra Antananarivo nanomboka tamin'ny andron'ny alatsinainy 4 aogositra 2024 teo iny ka dia miarahaba sy mirarisoa anazy mba havita be amin'izay adidy aman'andraikitra izay antsoroany izay. Eo amin'ny resaka varika indray tao anatin'ny 30 taona no makaty dia nisy 270 ireo karazana varika izay vaovao hita teto amintsika. Vokatry ny fikarohana natao izany na dia efa tao aza ireo gidro ireo hatramin'izay. Mariko fa tsy misy maneran-tany avokoa ireo karazana varika ireo. Harena lehibe sady reharehantsika izany satria raha ho an'ny Rwanda izay dokadokafan'io dia 470 ihany ny karazana varika izay misy ao aminy ary tsy endemika akory io ao Montagne Gorilla io, hoy ny professeur Ratsimbazafy Jona izay filohan'ny groupe d'études et de recherche sur le primate tamin'ny tafa izay nifanaovany tamin'ny mpanao gazety ny herinandro lasa teo. Araka izany dia tena tombony lehibe ho an'i Madagasikara ny fananana an'ireto karazana varika ireto izay tsy hita maneran-tany ireto. Mahakasika ny aretina monkeypox indray, nahitsy ny professeur Ratsimbazafy Jona ny serasera navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka eny anivon'ny Hainao Manjery mahakasika an'ilay aretina mpox na monkeypox na ny variole du singe. Raha ny fanazavana nomeny ity mpampianatra mpikaroka ity dia efa niara-monina hatramin'izay hoy izy ny olombelona sy ny biby. Nambarany fa ny fitopolo isan-jato ny aretina mahazo ny olombelona dia vokatry ny faneraserana amin'ny biby. Ny variole du singe hoy izy dia aretin'ny primate non humain izay mety hahavoa ny singe sy ny lémurien noho izany mila mitandrina isika olombelona. Ahitsiko tompoko fa ny gidro dia tsy mbola misy an'io variole io araky ny fanentanana ataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny Hainao Manjery. Ny filazana an'izay dia milaza fa efa misy ny gidro, mety ho tratra ny gidro fa tsy mbola misy hatramin'izay. Lasa manakana hoe aza mandeha any amin'ny Lemur Park intsony na aza makany Andasibe koa satria misy lémurien any ka sanatria mahatsiravina fa lasa toy ny habokana ilay izy, hoy ny professeur Ratsimbazafy Jona. Nandraisany ohatra fa any Brésil vao misy tranga tahaka an'io dia doran'ny olona ny ala ary vonony ny singe izay mampiavaka azy ka sanatria ho tonga amin'izany koa ve isika ho hiatrany izy. Tsy mbola misy nendra ny gidro na varika izany koa aoka tsy ho ampiasana iny fiteny iny fa manimba ny sehatry ny fizahan-tany ny fahadisoan'ny fiteny amin'ny serasera tsy voahevitra ohatran'ireny. Ny fisorohana sy fiarovan-tena no tokony hataontsika ka raha sanatria tonga eto io aretina io ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka
dia efa nanazava ny amin'ny tokony hitandrimany tsirairay sy ihany koa mety hifindrany variole de sains io ho hiatrany profesera Ratsimbazafojoana raha nitondra fanazavana mahakasika an'ity valanaretina izay malaza amin'izao fotoana izao ity. Etsy andanin'izay malaza be any Toliara any ny fisamborana any Tony Perkins. Nanao hetsika ny mponina sy ny havan'ny Tony Perkins tao tsy menatsy Toliara tamin'iny androny 15 aogositra iny. Nilaza izy ireo fa tsy manaiky ny fisamborana Anthony Perkins. Ity farany izay filoha mpanolotsainan'ny komina ambonivohitry ny Toliara no sady lisitra faharoa ny sombamboaka ny siteny Randrianasolony Haiko tamin'ny fifidianana farany teo iny. Ankilany raha ny loharanom-baovao azo dia noho ny raharaha famoahana vaovao izay tsy marina nilaza ny fisiany Varisimba tao Toliara no antony tadiavan'ny mpitandro filaminana any Tony Perkins. Nametraka fitoriana teo anivon'ny polisy nasionaly ny avy ao amin'ny direction de commerce ao Toliara momba io fanelezana vaovao io. Ho toy ny asa famotorana no nikarohana azy ary nisy ny fidinana izay nataon'ny mpitandro ny filaminana izay nitady azy tany an-tranony tamin'ny andro ny Alahady tokony tamin'ny 9 maraina. Tsy tratra tao moa i Tony Perkins ary mbola tsy fantatra izay misy azy hatramin'izao. Manoloana izany dia nanao fanambarana tamin'ny fahitalavitra sy tamin'ny tambazotra Facebook maneho ny tsy fahafalian'izy ireo ny havan'ny Andriamatoa Tony Perkins araka ny voalaza etsy ambony. Etsy ankilany moa dia nitondra ny fanazavany ihany koa Andriamatoa sy teny Randrianasolony Haiko mahakasika an'ity deuxième liste an'ity amin'izao raharaha famoahana Varisimba izao. Nilaza moa ny tenany tamin'izany tsy fantatra aloha na tena nisy marina na tsy nisy izay resaka Varisimba izay, fa ny mahagaga fotsiny ho hiatrany sy teny Randrianasolony Haiko ny hoe fanondranana vary avy any Mahajanga ho any Toliara izay tsy mbola fahita firy raha ny fahatadidiako ho ny tenany hatrany manoloana an'izao raharaha Tony Perkins ao Toliara izao. Etsy ankilan'izay moa maro koa ny feo mandeha etsero mahakasika an'ity raharaha Tony Perkins ao Toliara ity satria raha ny loharanom-baovao fantatra avy eny an-toerana dia misy ny milaza fa mety hirotsaka ho kandida ben'ny tanàna ao Toliara ao i Andriamatoa Tony Perkins amin'ny fifidianana ho avy izao, ka mety ho isy ambadika an'izay ve ity resaka fisamborana Tony Perkins ity ho ireo izay mpanara-baovao ao Toliara ao raha ho naneho ny tsy fahafalian'izy ireo mahakasika an'ity fisamborana olo-mangan'izy ireo ao Toliara ity izay mbola tsy voasambotra moa izany hatramin'izao mazava ho azy fa mbola ao anatin'ny fikarohana azy ireo mpitandro ny filaminana manoloana an'izay fitoriana izay mahazo azy izay. Izay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra any ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa misy tamatamaty gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.